tsy tazana teny amin'izay dinika no karakarain'ny FFKM izay moa ny solotenan'ny vondrona iraisam-pirenena na dia isan'ny vahinina saina tao anatin'izany ary izy ireo saingy no maria ny filoham-piangonana eo anivon'ny FFKM kosa efa nisy ny fifampidiniana teo amin'ny rotonta fa noho ny fisian'ny fihaonana eo amin'ny SADC sy ny JIC Madagasikara no antony tsy nahatongavan'izy ireo teny Ivato izay fa araka ny efa hitantsika tamin'ny sary teo dia isan'ny nanatrika izay fanokafana ny dinika Savaranando karakarain'ny FFKM izay ny filoha teo aloha ny Amiral Ratsiraka araka izany ary dia tonga teto tanindrazana tokoa ny filoha teo aloha raha nambarany dia tonga hikarbaolana ivoantsika ao anatin'izao krizy izao no tanjony amin'izao fatongavana eto Madagasikara izao. Ny maraina tamin'ny valora sy fahefany no nigadona tetsy amin'ny seranam-piaramanidin'ny Ivato ny fiaramanidin'ny Zotra Air Madagasikara nitondra ny filoha teo aloha ny Amiral Didier Ratsiraka. Avy hatrany dia niazo ny CCI Ivato izay hanaovana ny dinika eo amin'ny samy malagasy izay karakarain'ny FFKM ny tenany. Ny Amiral Didier Ratsiraka izay nitsangana indroa ary nitehaka nanoloana ny rehetra tao anatin'ny kabary izay nataon'ny filohan'ny FFKM Monseigneur Audon Razanakolona. Fihetsika izay nambarany nandritra ny tavatampanao gazety fa fanehoana fankasitrahana nisy ny dinika eo amin'ny samy malagasy. Ahoana moa tsy ahafady fanarapisy amin'ny tanjona tontatrariny zany hoe malagasy samy malagasy mifampidinika ary malagasy no tompony Madagasikara fa tsy kafa ary fampihavana pirenena hoy izy takiny zany nefa fosana nandritsy ny taona maro dia ahoana moa tsy ahafady amin'izany ahoana tsy aharavo amin'izany ary mariny fahatsilandradanja raha ohatra ka isika mifanome tanana tsy mitsositrana ihany ty Madagasikara. Ina zavatra anteneniny teo tadidiko moa za tsy lahateny mandalo izy fa tsy hoe masoratra izy hoe misy ny mpitsabo tsavoina le marary misy ny marary tsavoina le marary dia voaka amin'ny hopitaly misy ny krizy iverina any an-trano marary ndraiky iverina ty amin'ny hopitaly sinana kely marary ndraiky noho izany move ny dokotera ny somahay sa le trano ipetrahan'le olona ny tontolo manodidina ny tontolo iainan'le olona ny misy mikroba mijovona sa le hopitaly no misy maladie nosocomiale sarika momiteny zany teny mifanandefy tsara amin'ny zavatra eritreretiny atamiety zany hoe jerena hatrany amin'ny fitiny ny Amiral Ratsiraka izay nilaza fa ao anatin'ny dinika eo amin'ny samy malagasy vao hamoaka ny sosikeviny amin'ny famahanana ny krizy eto amin'ny firenena ny tenany. Amaly an'izay zao aho tia araka ny lazaiko any amin'ny dinika mifanakalo hevitra izay manana hevitra tsara tsy misy mandindra sakay fa rehefa tenerana lany ihany izay lany besin'ny maro eo mirana araka ny teneniko tamin'ny RFI fa tsy fantako moa na mivoaka na tsy mivoaka satria 10 minutes ny programme 10 minutes no mivoaka na minute dia hoe izay mivoaka zavatra hoe tout ce qui sort de là doit être un consensus acceptable par tous accepté par tous et donc imposable à tous. Anisany nametra-panontaniana ny Amiral Didier Ratsiraka momba ny feony ely ny ametrahana tetezamita vaovao vonina hitantana izany ve ny Amiraly. Problème tsy problème an-Ratsiraka leny no réglena amin'ny fotoan'izao hoe le crise mifanitositona mahaboan'ny Madagasikara isaky ny folo isaky ny folo taona zany eneny problème fa tsy problème an-Ratsiraka. Ny Amiral Ratsiraka izay nilaza fa nanomboka tamin'ny nahazoana ny fahaleovantena tamin'ny taona 1990 dia tsy nisy mihitsy ny fifamindram-pahefana teo amin'ny filoham-pirenena izay nitantana teto Madagasikara tsy ekeny intsony zany hoy ny tenany.